Hiompana bebe kokoa amin'ny fanamarihana ny fetin'ny reny ny andiany manaraka amin'ny hetsika la grande braderie de Madagascar izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina na dia natokana ho an'ny fetin'ny reny aza ity andiany ity dia maro ihany anefa ireo kojakoja samihafa azony rehetra jifaina tsy mifanandrify amin'izay ary ny andro voalohany ny siny hetsika dia tsapa sahady ny amaroany ireo mpitsidika ny trano. Sehatrasa manodidina 30 eo toy ny akanjo fitafy, kojakoja maro samihafa, zakafo, fitaovana fanaovana lakozia, multimédia, ny akora fidiovana na kojakoja an-tokatrano ny voasolon-tena amin'ireo trano eva misy 700 ao amin'ilay hetsika la grande braderie de Madagascar izay karakarain'ny Madavision etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Nisokatra androany tokoa ty hetsika isa 3 volana ity izay naopana amin'ny fankalazana ny fetin'ny reny. Araka nefa fantatsika rehetra dia amin'ity herinandro ity ny ankalazana ny fetin'ny reny. Noho izany indrindra dia ireo trano eva izay misy 700 ireo dia vonona mianome fahafampo an'ireo izay tsidika ny braderie amin'ny fividianana an'izany fanomezana ankalazana ny fetin'ny reny izany. Marihana moa fa tamin'ity indray mitoraka ity izay tsy afenina moa izany satria izay ny toetra raha misy eto amin'ny firenena misy ireo mpandray anjara izay tena mbola tsy afaka nandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity nataontsika hoe any amin'ny ireo fahatongavany entana fotsiny dia efa olana be tamin'izy ireo fanaizanina tsy izany ary nefa ireo trano eva 700 ireo dia tsy miova ny targetra fianambidy 500 tsy miova iny mihoatra an'izay raha mbola ho ataon'izy ireo. Mazava ho azy fa dia naopana amin'ny fanomezana natokana ho an'ny eny ny akabeazan'ny entana amidy ao amin'ny la grande braderie de Madagascar toy amin'ny eto amin'ity trano eva iray ity. Izay atao amin'ny stand wake up freestyle zany dia manao tolotra manokana ho an'ny fetin'ny reny hitanareo amin'izao dia afaka manao personnalisation mihitsy izay amin'izay soratra tianareo atao dia afaka mbola mikomandy nareo raha zao mividy n'entana dia niena 30 isan-jato mihitsy ny anay indrindrandrindra ny article maman pour les mamans. Amin'ny ankapobeny dia mahavelom-bolo ny fahavitrihan'ireo mpitsidika tonga teny amin'ny la grande braderie de Madagascar eny Mahamasina tamin'ity andro voalohany ity.